Miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafahoana hitondraitsika amin'ity alinay mangina ity hizarantsika ny afatra omen'ny Tompo ny révélation ny nofy fa alohan'izany rehetra zany dia hivavaka tsika. Andriamanitra iranay tsara indrindra ho Andriamanitra izao rehetra izao, Andriamanitra mpamindra fo mpamela heloka, mahalala ny zava-miafina rehetra. Saotra Tompo satria manambaranay mandrakariva ny hatsaranao ianao. Ka raha izara Jesosy ny nofo ny révélation izay omenao Tompo dia mangataka ny fanahinao masina hitaridalina ary hanendry ny lelako Tompo. Ka izay rehetra tsy avy dia vafoananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Velona avy Nazareta, nanaovako izany vavaka izany. Saotra Tompo. Amen. Ny révélation zany hozaraina amintsika dia izay s'est passé tamiko afaka omaly, nitranga tamiko afaka omaly zany ty zavatra ty dia zaraiko amintsika araka ny thème ny titre hoe Mivavaha Mandrakariva, Miambena Mandrakariva. Ary araka ny Petera voalohany toko 5:15 dia milaza fa mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha taka ny liona mierina mitady izay harapany. Fantatsika fa ilay fahavalontsika dia tsy matory andro manalina mitady handatsaka antsika, mitady andavo antsika kanefa ny Tompo dia eo amintsika mandrakariva mampalala antsika foana fa eo izy miaro antsika mba hiambina antsika. Omaly afaka omaly zany natory za dia eo amin'izao matory kely zany aho dia nahita zaho devoly. Dia ilay devoly zany sahalan'ny avy ao anatina ala izy, hitako sanany tsy haiko avy aiza izy fa misy hitantsika reny hazo sahalan'ireny bararata, any aminay moa teny hoe bararata. Dia sahalan'ny sokafany ny bararata dia mivoaka avy ao izy, fa any amin'ireny toerana veviana dia alokaloka be anaty ala ohatra izay zany. Dia nivoaka izy dia henoko tsara izy miteny zany ana, fantany ny anarako, fantany. Ilay fahavalontsika ilay Satana dia mahafantatra antsika, fantany izay rehetra ataontsika, izay rehetra momba antsika. Kanefa kosa antsika rehefa feno ny fiarovan'ny Tompo dia tsy afaka manao ninona amintsika izy. Izay mahatonga ny Tompo miteny mila mivavaka mandrakariva antsika, mila miambina mandrakariva antsika mba tsy hahatonga antsika ho reraka, mba hahatonga antsika tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotana. Halleluja. Dia rehefa avy eo izy miteny anahy zany izy henoko, fantatro izany teneniny. Dia nandeha izy hanantona anahy. Dia ny zavatra hitako ry havana hanantona anahy izy dia ilay vatany vatana olona, fa ilay lohany dia lohana alika. Azontsika tsaina amin'izany. Ilay lohany sany arakaraka ny hanantonany anahy dia miangeza izy hanantona anahy. Dia ilay vatany sany vatan'olombelona fa ny lohany dia lohana alika. Dia za zany matory fa ny fanahiko mifoha. Ilay fanahiko mifoha dia za ity hanantona anao inona ity izy amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ny antso za zany tsy zaharery ny zavatra tsapako zany, tsy zaharery ilay miantso anaran'i Jesosy ohatrany maro ilay feo miteny hoe Jésus. En français ilay izy. Izany hoe Jesosy
amin'ny anaran'i Jesosy. De rehefa naheno an'iny anarany izy satria izy miamanatona anahy de miseho ny alehibiazany, miseho ny angezany. Sady ohatrany mitatsika ohatran'ireny mikapoka tratra reny izy, ohatran'izay zany ny ataony. Manatona anahy. De rehefa niantso Jésus za zany de miaraka am'le feo be de be, tsy haiko hoe feo avia izy le izy. Tsy haiko nanampy anahy ny teny niaraka, mety ny anjely angamba niaraka ny teny tamiko teo. Na mifanahy masina nanampy ahy teo fa le feo henoko be de be miantso hoe Jésus miaraka amiko. De rehefa nihenony le feo amin'ny anaran'i Jesosy de nianihena izy, nianihena nefa izy tao nialehibe nanantona anahy. Nianihena izy. De tsy haiko rehefa avy eo nandositra anakaiza izy nilefa. Halleluja, amen. Fa mijery an'izany de tena mamparikoriko satria tapany olona, tapany biby. Ka zay zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny antsika mila miambina foana antsika, veille foana ny fanahintsika. Araka ny teniny ao Matio de milaza koa izy hoe mivavaha mandrakariva mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Ny fanahy izy mety ihany fa ny nofo izy tsy mahay manao ny tsy tadidiko le verset. Za rehefa tsika mivavaka miambina foana de nofontsika mihedry fa le fanahintsika misandratra, le fanahintsika mifoha foana. Halleluja, amen. De amarana koa zany mitenin'Andriamanitra ato amin'ny marika toko 4:17 zay fantatsika tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, amoaka demnia amin'ny anarako izy ajanoko eo. Marika toko 4:17 amoaka demnia amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no androatsika ny devoly Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no ahafahantsika mitondra mivavaka ho an'olona anankiray izay tsy salama. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no ahafahantsika mandeha mitoro ny filazantsara. Tsy ny anarako, tsy ny anaranao, fa ny anaran'i Jesosy. Mba handray an' Jesosy le olona, mba ho afaka le olona, ny olona izay voageja, ny olona izay ao anatin'ny fanompoan-tsampy, ny anaran'i Jesosy irery ihany. Rehefa mandray an' Jesosy izy de afaka, de olom-baovao, miala amin'ny fiainany teo aloha. Izay mahalehibe ny anaran'i Jesosy. Ka na ny devoly ary mandositra, matahotra ny anaran'i Jesosy Kristy to, satria ny anaran' izay entiny de tsy iza fa Jesosy. Ny anaran' izay entsika tsy iza fa Jesosy Kristy Tompo velona avy a Nazareta. Halleluja. De voninahitra ho an' Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Amen.